avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nanoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Nanoltranao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Nanoltranao ny vaovao. Tsy nisy resaka na kely aza tao anaty filan-kevitry minisitra ilay raharaha fanapozinana namoizana ain'olona raiky amin'ny telopolo teny Ambomalaza. Ireo mpitsabo no terena hitondra fanazavana ka ireny raha mahita ireny ny vokany. Nahitana fihetsika hafahafa ireo mpitsabo afaka malony ireny nombana. Ilay tovavy kely 17 taona namony aino omaly alina nondra raha Ambomalaza. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fanazavany tsy hanaova ny tompon'andraikitra fanadihadiana ny fenoasina ilay tompony tsingeritony. Azafenina ny marina fa lazao fa tabahoaka tokony alefa aingana ny velany hotsaboana ihany koa ireo marary. Ireo no afatra nampitainy mpitandrina avitra ho an'ny firenena androany mikasika ny raharaha fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo nandritra mivavaka fiombonam-po manoloana ny voiny. Manome roa amin'ny 70 ora ny tompon'andraikitra ny mpianatry n'université ny Toliara amana ny olana maro lafo sedrain'izy ireo amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra izay nanamafy fahidina an-dalambe rehefa tapitra ny fehim-potoana ka tsy misy fandraisan'andraikitra. Anovelany tontosa tao Dakar omaly ny lanonana rapomba ofisialy nanamarika ny fialan'ireo tafika frantsay tao an-toerana 5 taona nitobiana tao Senegal ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalambo avao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arapa tombokilasy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafana ny fiarahana amin'ity alina ity. Tsy nisy resaka na kely aza tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ilay raharaha fanapozinana namoizana ain'olona misa raiky amin'ny 30 teny Ambomalaza. Tsy miteny ary tsy maneho hevitra ihany koa ny tompon'andraikitra fa ireo mpitsabo no terena hitondra fanazavana ka ireny raha mahita ireny ny vokany. Avo aiza tena zava-misy marina hoy ny rehetra amin'ny ray feo amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Nilaza Andry Rajoelina omaly nandritra ny fivoriana ny fanakalozana hevitra tamin'ny sendika ny mpiasan'ny Jirama fa mijanona orinasa mpanjakana 100 isan-jato ny Jirama ka tsy misy fampidirana mpampiasa vola hafa ankoatry ny fanjakana. Tsy omena ny sehatra tsy miankana ny Jirama hoy izy nanamafy ary tsy hisy fanesorana mpiasa. Androany nanamafy ny tambaben'ny mpiasan'ny Jirama izay tsy niara-ny fanampenam-bava sy ny famononafo farany teo fa tsy afapo tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny Andry Rajoelina. Tsy manaika hatramin'ny farany ilay sata vaovao ary mitaky ny fampiantony izany raha nambara fa tsy misy na tsy hisy fandroana mpiasa eo anivon'ny Jirama. Misoratra mazava ao anatin'ilay plan de redressement napetraka nefa fa mpiasa mandidina ny 1000 no roahana ao anatin'ny 5 taona. Raha nolazaina fa tsy misy privatisation, maninona no ampidirina ho tompon'anto-karabola ireo orinasa tsy miankana? Tsy efa fanambadonan'ny malagasy ve izany? Ka na dia efa voasoratra mazava zao aza izay tiana atao dia ny mifanohitra amin'izany indray no ambaran'ny vava. Tranga izay tsy mifanalavitra amin'ilay raharaha zo-pirenena na ny Andry Rajoelina. Ka na dia efa voalaza ary voasoratra mazava ny lalàna sy ireo andinin-dalàna mamaritra izany fizakana zo-pirenena izany dia zavatra hafa indray no nolazaina sy nitondrana fanazavana. Tahaka izany ihany koa ity resaka fanapoizinana ara-tsakafo izay mbola misarika ny sainy be sy ny maro ity. Izany hoe fanahinina tsy ho resahana, tsy atao fantatry ny vahoaka ny tena zava-misy marina. Efa maro ny nanao antsoavo mitaky ny tadiavana sy hanambarana ny marina amin'ny vahoaka malagasy mikasika ity raharaha fanapoizinana teny Ambomalaza ity
izay efa tafiakatra raika am'telopolo ireo namony ainy amin'izao fotoana saingy tsy misy valiny tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana nandraindrainy rehetra ny resan'ny mpitondra ity tranga amoizana ain'olona maro ity ka andraisana fepetra tao anaty filan-kevitry ny minisitra satria efa mba tsy nitety faritra ihany saingy nangina tsy nisy resaka na kely aza tsy misy miteny ireo fahefanam-panatanteraka indrindra ny ministry ny fahasalamam-bahoaka anyka ireo mpitsabo izay tsy mahalala ny tena marina tahaka ny rehetra tahaka ny olon-drehetra ihany koa no asaina sy iterena an'io hevitra dia ireny efa iarahantsika mahita ireny ny vokatr' izay faneho-kevitra izay nomeny ireo mpitsabo samihafa ireo marary miatrika fitsaboana nefa ao ankilan'izay miady mafy amin'ny fahafatesana ary mitombo isan'andro ny isan'ireo resy raha totaly misy 350 ireo namony ainy vokatry ny fahampoizinana sy ny fanampoizinana ara-tsakafo ny tranga mitotaly 230 ireo namony ainy tamin'ilay raharaha Ambomalaza Antananarivo misy 20 ny tany Ambositra olona 3 tany Mahajanga ary olona 1 tany Toliary fa anatin'izay raharaha Ambomalaza izay atrany nahitana fihetsika hafahafa ireo mpitsabo afakomaly hono reny nombany ilay tovovavy kely 17 taona namony ainy Omaly alina efa nahitana fahatsarana anefa ny fahasalaman-nombana talohany nahafatesany mampametra-panontaniana ihany koa ny fanazavana ny tsy anaovan'ireo tompon'andraikitra fanadihadiana ny fenoasina ilay tompony tsingeritaona mikasika ity raharaha ity andao arahantsika ny fanadihadiana mikasika izay efa nigadona eny amin'ny trano fonenany eny Ambanisina ny vata mangatsiaka ny nombana ilay tovovavy kely vao 17 taona monja namony ainy Omaly alina anoho ilay fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambomalaza raha toka vao iray volana teo eo izay no namony ainy ihany koa ny zokiny lahy efa nahitana fiovana be ny fahasalaman'ny nombana talohany izao namoizany ny ainy izao hoy ny reniny ny nombana manokana ozy azo avotana fa tokony tsy hisy fiantraikana amin'ilay fahasalamany dia nombana kosa aloha tena efa salama ataoko hoe salama foana moa filazako azy fa efa tena tsara nombana raha oharina tamin'ny ankizy rehetrarehetra atao tena tsara nombana efa navita amin'ny sakafo mihinana voankazo tsy atao amin'ny seraingy mavita nen'ny ankizy raha ataontsika hoe 50cc na 30cc isaky ny adiny 3 ny sakafo hohaniny ny nombana efa 150cc zany hoe nombana tena efa nisy evolution be efa ny olona rehetra ao tena paralysé tena ny ratsan-tanany dia ny ratsan-tongony misy ny zavatra nitaninao anazy dia mandaa izy dia ny ratsan-tongony na manaiky izy dia ny ratsan-tongony sy ny ratsan-tanany fa ny nombana efa voaingany ny tongony efa voaingany ny tanany efa raha mandehana coton zay efa izy ihany mamavavavany efa voakosiny amin'ny coton nifiny efa tena hoe nisy fivoarana be nombana nahitana fihetsika hafahafa ireo mpitsabo afakomaly ho ity reniny ity manoloana ireo filazana marobe fa tsy manao tsara ny asany araka ny tokony ho izy ny dokotera mandray ny tanana ireo marary tamin'ny ity raharaha ity nangina ary tsy niresaka amin'ny mpitsabo sy ny fandraisana ny tanana iza ay ho ity reny mpianakaviany ity hatramin'izay nidirana hopitaly izay na izany manao antso avy ijerena manokana ny fomba tokony atao amonjeny ireo sisa mbola miatrika tsy fahasalamana ny tenany dia za moa zany mamerina foana tena hoe mamerina sady mangataka manao antso avy milela-paladira azo atao ny anahy efa lavo ireo izy mianada manaiky hoe izay ny anahy fa za tena manao antso avy re amin'ny mahafon'olombelona tsy hisy tombotsoako nijery an'ireo zaza ireo sanatreo ripatripaka tsikelikely ao fa tena manao antso avy inona ny tena hitsaboana andreo fa tsisy fitsaboana tena hoe ity ao hoe tia fitsaboana dia izay fa fanafody fotsiny mandeha kely eo ny vitamina dia mandeha kely eo ny tsy fantazay aloha ny zavatra hitanay fa le izy sanatria fanaratsiana fa tena mangataka izay raha azo atao amin'ireo ankizy mbola tena paralysé tanteraka ny anay areo mbola veriko ihany ny anay io tena ataonay hoe tena ataonay hoe salama raha izay ny lasana azy raha oharina tamin'ny ankizy rehetrarehetra tena efa navita zavatra be dia be io fa tena indray mpimaso dia zay tena hoe sepotra kely indray mandeha dia tonga dia zay nefa tena salama izy no amafisiny ihany koa fa mila manova fomba fiasan'ny mpitsabo na eo aza ny ady mafy hatrehany amin'ny tranga tahaka ireny indrindra tamin'ny andro nahatongavana izy ireo tao amin'ny hopitaly
dia le vavikely nombana moa tamin'io efa tonga dia tsy navoaka feo tsony vao tonga tany amin'ny hôpitaly le tonga izy dia tsy nisy feo tsony niaraka tamin'izay dia tsy nahita le maso tonga dia tsy nahita dia rehefa tsy afaka nyteny fa lehilahy mbola niraikitra be ny lelany dia mbola afaka nananina ihany dia tsy mivoaka mihitsy efa mipetraka teo dia ozy le dokotera hoe ianao ozy raha mbola mijanona eo za tsy hijery an'io zany mihitsy fa andany ianao mivoaka dia ozy izy za tsy hivoaka tena tsy nety mihitsy hoe zanako tena efa sepotra za ho tsy hivoaka dia velako rereto veo areto zanako reto amin'izay anakirony ana za rery dia mbola sainao mivoaka ihany dia tsy nety mihitsy fa tena nijoro tery izy nijery anahy tsy nety mihitsy tsy nanantony za ozy tsy hijery an'io raha tsy mandeha ianao dia tena nijoro teo izy nijery ahy dia za koa tsy nety mivoaka mihitsy dia ilay olona nanana marary teo ny teny hoe andana ozy madama raha mbola tianao ozy izy ny zanakao fa izy tsy hijery an'io fa hiteo izy dia nijoro niteriko teo izy nijery anahy nefa ilay zanako efa tena sepotra dia tsy za ozy mibaikobaikoana ho amin'ny asako fa nga ozy izy averinao fa moramora koa mijery an'ireo marary be dia be reo dia ozy amantsana sagny hoe tsy mibaiko anao fa mengavy anao hoe fa sepotra be le zanako hoe dia za ozy tena tsy hijery an'ireo fa tena tsy nijery reny le zanako fa navelany teo dia izy niteriko teo nijery anahy dia raha niteny le olona dia zay amin'izay avoavoaka lasa nandeha voaka teny vao niataka tetsy amin'ny couloir dia sa dia iny izy nananto mbola hitako teo izy za tsy mivoaka tany ivelany fa somary niataka tery efa niataka teo ndreny dia mbola niteneniny ihany inona ny ataonao eo e lasa ianao mandeha avelako eo zanako ozy rehefa tsy tianao tsabona rehefa mbola mijanona eo ianao nefa le zanako anankiroa tsisy niandry tsisy ninina efa tena sepotra efa niady mafy rehefa veo amin'izay dia efa tena sepotra le zaza dia tamin'io fotoana io amin'izay dia ozy izy hoe ndana reto makary reto batao asivoanina dia nysarainy anankiroa izy da dia nombana netiny tary moa ionja netiny tatsy kelikely ny mo tsy haiko tsisy adiny ray tao ariana izay dia maty onja tena hoe fa tena sepotra da nitazaminy fotsiny teo fizony tsy hijery an'io raha tsy miala eo dia za koa nefa tena tsy nety ny ala satria tena efa narany le zanako za rery nefa navelany teo le zanako anankiroa mampametram-panontaniana ny tsy hanaovana ireo tompona andraikitra fanandihadiana ny fenoasina ilay tompony aniversaire izay tsy mbola naharenina isapeo hatramin'izao tsy malala fa tsy fenoasina sy ny renina izahay ka tsy maintsy miantefany amin'izy ireo ny fitoriana hoy ny nambarany satria izahay zany hoe hivondrona nao fitoriana hitambarana ny nanasanay sy ny mamany moa zany ny tena hoe filazany ny ankizy azy hoe mamany sy izy le izy aloha mazava be satria izahay zany tsy nahalala fa tsy izy nanasanay nanasany zanakay dia izay tsy mahalala fa tsy izy izay tsy tady amin'ny rakoto sy rabe na iza fa izy nanasanay dia tsy maintsy hoe any aminy zany izay aloha miantefa ny fitorianay dia nefa ny zavatra tena mahagaganao anaty ilay izy fotsiny maninona izy ny tsy atao fanadihadiana mihitsy nefa ny izy efa mavita miconnecta efa dia hoe maninona izy ny tsy anontaniana na dia atao hoe soratana amin'ny kahie ohatra ny anaovanay zanakay ary ve dia tsy afaka hoe anontaniana izy dia hoe tia ny soratra izay fotsiny zany somary mahavarinanay amin'ilay izy tena tsindriko mihitsy fa za tena mahafantatra fenoasina nafantatra amin'ny fefe hatramin'izay satria mpiara-mianatra izy sonombana izy mahafantatra tsara anazy za mahafantatra tsara anazy hitany tsara tamin'ny onja maty tomany teo jereny tsara izy tsy sérum fotsiny izy fa tsisy oxygène tamin'ilay andro voaloha tamin'ilay lahady izy tao aoriananay ny tonga izay tonga aloha dia izy tao aoriana vao tonga hitako tsara mihitsy nahatongavany tao amin'ny urgence dia teo akaikakelinay teo moa izy fa izy tsisy oxygène fa sérum fotsiny izy dia jereny tsara fefe za aloha tena tsy andainga kosa aloha fa ninina lazay fefe fantatro dia fantatro zany izy hoe ianao zany zao reo olona fantatro dia fantatro ianao hoe ohatra marary izy zany malomaliko zany endra zany rehetratreraka fa za tsy nahita an'izany taminazy tamin'ilay lahady tena hitako tsy nahita an'izany dia gaga fotsiny noho ny aveo hoe lasa narary be izy
tsy haiko aloha ana hoe izy ve natanjaka tamin'ny voaloha dia aveo vao nireraka sa hoe ahoana fa izay fotsiny aloha fahatsapako dia izay zany le izy izay ikambana hivondrona hitady an'le marina izay ho mbola veriko foana izay raha hoe hitady ny marina tsy hikorotana izay tsy hikendry an'izaniza fa mba hampiononanay fonay raha amina manokana zao zanako anankiroa ny lavo tamin'le izy zanako naterako raitapo reo mafy zany mba hampiononanay fonay anasitrananay ferinay dia le marina ihany tadiavinay izay tsy haninona izay tsy manakorotana izay tsy manao politika izay tsy mitora-bato an'izaniza fa rehefa fantatray fotsiny marina dia izay ihany minay izay ny tena angatanay dia mifangatahana ngeza be tena tiako atao ary averiko foana mba hajereo manokana re le mbola marary paralysé ao no ezahana tsy nampahafantarina ny nombana ny fahafatesany onja ilay zokiny lahy hatramin'izao izy maty izao ho idireniny ity efatra mianadahy izy ireo no prêt-à-pot io nombana no vavitokana ho tantiraina ny alahady ho avy izao ny fanitrihana ny nombana eny amin'ny fahasandrazany izay tsy mifanalavitra ny trano fonenana izy ireo eny ambany-tsena araky ny fanazavana. Amin'ny fianakaviam-ben'ny Cool TV FM dia miara-mioro-tanteraka amin'ny fianakaviana ary miondrika mpanajana tanteraka eo anatrehan'ireo rehetra lavo tamin'ity raharaha ity ary mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra ny fijerena ireo mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Fa milalao ho hain'olona ny fitondrana sy mpitsabo ka tsy ho afamaina amin'izao na ho ela na ho haingana hono fa nohokevitra androany mikasika ny raharaha fanapozina na ara-tsakafo. Miziriziry amin'ny tsy famohana marina mpitondra treto na dia sesilany aza ny fanambarana etseroa amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona namony ainy izay efa tafiakatra 1:30 amin'izao fotoana izao. 30 andro mahery no nitrangan'ny loza tafiakatra 1:30 ireo namony ainy miziriziry amin'ny fanafenana ny marina ny mpitondra na dia sesilany aza ny fanambarana mitaky ny famohana ny tena marina olotsotra firaisamompirenena mpanao politika mpitondra fivavahana olo malaza fa ampalalamba-baovao eto an-toerana sy avy any ivelany no mitaky ny ilazan'ny fanjakana ny tena marina ao ireo milaza fa tsy kilalao ny fahasalamam-bahoaka ka avoay ny tena marina ao no ny andefa taratasy misokatra ho an'ny dokotera Vololony Aina Manuela nanao teny mahery hoe tsy mahafantatra ny anaran'ilay singa ary tsy tia mifantatra izany izay voakihana fa tsy mendrika sy tsy rary ny ireny teny ireny milalao ain'olona ny mpitondra ka tsy ho afa-mialina amin'izao raharaha izao hoy ny fanazavana nety ny pasteur Edouard. Hain'ny olona ty lalaovinareo ty ka miala tsiny aminareo mpiasa ny fahasalamana rehetra tomponantoko ianareo amin'ny tsy fandraisanareo ny adilitsy andraikitrareo manoloana n'izao zavatra misy zao aza mieritreritra fa ho afabela amin'izao nareo ka ho avelan'olona moramora amin'izao tsy fandraisana andraikitra tahaka an'izao tsisy olona mela moramora anareo zany. Andro maro lasa izay betsaka ireo olotsotra na ireo olo malaza na mpanao politika ny milaza fa tompona andraikitra ny mpitondra raha mbola misy fahafatesana amin'iseo manoloana ny fanafenana saingy tena nanampitsofina sy nanao be marenina ny fitondrana ny tombony namony ainy androany ka tafiakatra 1:30 mbola miziriziry amin'ny heviny hatrany ny mpitondra efa tsy alohalitra tsony rahambary fa efa tena hoe efa tena tendakely mahitsy ka noho izany tokony efa tsy ho faly tsony tsika vahoaka malagasy amin'izao zavatra misy zao fa tokony efa ho tezitra fa tsy zavatra efa tsy izy tsony ty fireneny ty efa tena tsy izy tsony ty fitantanany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ty fa tena efa mafy tonga hatrany amin'ny vaovao iraisampirenena ny fielezan'ny raharaha ireo maneho hevitra ampanginina amin'ny alalany fanenjehana atreto samy mametra-panontaniana ny rehetra fa maninona raha alefa any ivelany atao évacuation sanitaire raha tsy vita entantoerana hamonjena aingana ny ainy ireo mbola marary ahafahana mahafantatra ihany koa ny tena marina na ho ela na ho aingana tsy maintsy hivoaka nefa ny tena marina mahakasika ity raharaha ity. Aza fenina ny marina fa lazao fa tabahoaka tokony alefa aingana ny velany ihany koa ireo mbola marary amin'izao fotoana izao ireo no afatra nampitainy ny ampitandrina avitra ho an'ny firenena androany mikasika ny raharaha fanapozina sy fahapozinana ara-tsakafo vavaka fiombonam-po manoloana ny vona mianjady ireo fianakaviana manamanjosy ny marary mikasika ny raharaha izay tonontosany tolaka andro teo teny amin'ny kianja maitso Analamahitsy Sirina fitiavana no mitaritra ny Antsiprianjay.
tonga marona menikanja naneo firaisakina ny vahoaka malagasy nanatrika ny vavaka fiombonam-po sy fankaherezana ho an'ireo fianakaviana namoy havana sy zanaka noho ny fanampozinana ara-tsakafo sy ireo namoy ny ainy noho nitazomoka tany kongo teto amin'ny kanja maintso nanala mahitsy no tarehin'ireo mpitandrina avitra ho an'ny firenena mahonena sy mampalahelo ny zava-mitranga fa feny faharatsiana sy von'olona eto amin'ny firenena hoy ireo mpitandrina tsy tako nafenina ny tsy fahasalamana sy ny voina mianjady amin'ny fianakaviana manoloana ny fanampozinana ara-tsakafo sy ny tazomoka mandripaka ny piraitanindrazana mangetaeta fahamarinana ny vahoaka tsy ekena ny fanafenana ny marina ka ambarao fantabahoaka mila vonjena aingana ihany koa ireo mbola miady amin'ny aretina ka takina ny andefasina azy ireo aingana ho tsapona ny velany ho etrany ny mpitandrina avitra ho an'ny firenena ny fangatahanay dia azafenina ny marina no vavao sahazazy ny rehetra indrindra ho fiarovana ny ainy ny piraitanindrazana amintsika mangetaeta fahamarinana ireo fianakaviana manana ny maty sy mitsabo marary satria ny fahamarinana manandratra firenena velona ia ihany koa ny vahoaka malagasy ho an'ireo fianakaviana namoy avatiana dia verina fa rariny sy hitsiny raha misy ny fanomerana lan'ireo zay fahavoazana atsoro amatany zao ho an'ireo zay mbola mitsabo tena kosa dia fangatahanay mafy ny fandefasana azy ireo mainka hotsabonany velana hotsabonany velany ho an'ireo hita fa tena tojo fahasarotana mba hitandrovana ny ainy sy ny fahasalamana omeo asina ny ainy aoka mba tsy hisy intsony ny teny fanamavainana ny zava-manjo eto amin'ny firenena na amin'inona na amin'inona mankahery mandrakary ary miray koa aminareo izahay ankehitriny isan'ny nanatrika ity vavaka fiombonam-po tamin'ity andro ho an'ity ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana ny syndikalista ny mpitondra fivavahana isan-tsokajiny ny fikambanana samihafa sy ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny votra nandritra ity vavaka fiombonam-po ity ny fifankaherezana teo amin'ny samy piraitanindrazana mavesatra ho an'ny fianakaviana ny voina mitranga ka miantso ny fanjakana izy ireo mba andraindraikitra entitra fa sarobidy ny aim-bahoaka tsy tazona nanatrika ity vavaka fiombonam-po andro an'ity ny avy amin'ny fitondram-panjakana dia izay ihany koa no entsika misendry vetivety ao anaty tokafoy mbola maro ny fanadediana azy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny fitakiny ny tambaben'ny orinasa tambaben'ny mpiasa eo anivo ny orinasa jirama amin'izao fotoan'izao mahakasika antsy fanekeny ilay sata vaovao izay ezahany fitondram-panjakana apetraka ankehitriny io ihany koa ny fitakiny ny mpianatra tany toliary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay aza misaraka amin'ny ary mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro mandritry ny 420 na 420 volana sady tolorana katohatra amin'ny 6,7 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny asa store ino ma lesy antagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda amepanon brox ihany salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azy ndamosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana
azo atao conseil ana-canapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naizanaiza mahataty soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus de mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika de tonga varalina fa misy refzetine mamirina ny araba tomboky lasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao amin'ity ala ity isan'ny taratsika izay mitaky fampiatolo ilay sata vaovao ny orinasa ny tambabe ny mpiasa jirama araka ny fanambarana ny maraina teo nanamafy ireo mpiasa fa tsy manaiky hatramin'ny farany fampiarana ny sata vaovao izay nambara ny Andrajoelina omaly fa tsy hisy fandroahana mpiasa ary hijanona orinasa mpanjakana 100 isan-jato ihany koa ny orinasa jirama rina fitiavana ny mitatra ny antsiprian'izay tsy afapo tamin'ny dinika ny fanaovana tamin'ny Andrajoelina omaly teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ireo solotena ny mpiasa ny jirama tsy mbola nahavany olana sy ny filany vahoaka momba ny jiro sy ny rano ihany koa ny fiaonany rotota nandritra ny adiny 3 hoy ny fanambarana nataony tambabe ny mpiasa ny jirama androany mifanipaka amin'ny teny nambarany Andrajoelina amin'ny filazany fa tsy hisy privatisation na fanomezana ny fitantanana ho an'ny tsy miankina ny jirama ny voarakitra ao amin'ny sata vaovao napetraky ny fitondram-panjakana hoy hatrany ny fanambarana akoatr'izay mifanohatra amin'ny tanjony jirama ity sata vaovao ity sata vaovao kosa nefa dia par acte notarié tsotra izany dia mifanipaka amin'ny finiavan'ny filohan'ny repoblika ny jirama dia any fanjakana 100 isan-jato izany hoe actionneur unique dia tokony faritana amin'ny alalany lalam-panjakana mihitsy fa tsy acte tsotra ny firian-kevitry ny asa sata vaovao dia mifantoka amin'ny fitadiavan'ny tombony izay lazaina itona fa mifanohitra amin'ny tanjon'ny jirama izay nifantoka amin'ny fanampom-pirenena sy ny fendranam-pirenena voalaza ao amin'ny sata vaovao io ihany fa ireo tompony anjara na actionnaire ny fampizarany tombony azo avy amin'ny volan'ny orinasa izany dia miteraka ialehibe indrindra raha toaka midika izany fa misy ampany amin'ny orinasa lasa miankina amin'ny sehatra tsy miankina ny DG sy ny CA jirama dia lazaina fa tendrena amin'ny alalan'ny taratasy tsotra ary esorony tompony anjara amin'ny fotoana rehetra rehefa tsy mifanaiky izany dia manome fanontaniana momba ny fahamarinantoerany sy ny fahaleovantenany fitantanana ny orinasa tsy manaiky hatramin'ny farany sata vaovao araka izany ny tambabe ny mpiasa ny jirama ka mitaky ny fampiantona ny sata vaovao io manao fitakiana mazava izahay mangataka ny fampiantona an'io sata io izahay fa maritana mazava ny sata amin'ny alalan'ny lalàna takena fa ny clarification de statut dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny lalàna manan-kery eto amin'ny firenena ny sata ny jirama fa tsy acte tsotra toy ny acte notarié momba ny sata rehefa nitateraka ireo fepetra roa voalaza ireo teo dia takina ny rosona aingana ny andinina point par point ny fanavaozana sata ho feny voalaza rehetra teo dia mpiasa ny jirama manerana ny Madagasikara dia mazava fa mbola tsy tratra ny tanjon'ny tolona ary noho izany dia mbola anatin'ny tolona izahay amin'izao fotoana izao ary mbola manantena ny fampiresana tanteraka miaraka amin'ny filohan'ny repoblika antonany maro i Andrajoelina no teo amin'ny fitantanana ny firenena saingy hatramin'izao mbola ny fampanantenana tsy misy tanteraka trano no vahaolana ambara ny ombianombieny tsy mahagaga raha tsy voavany olany herinaratra sy ny rano miana lava amin'ny balarora sy ny resaka ambony latabatra tsy misy tanteraka ny fanarenana ny orinasa jirama ny lazandray omaly fa fainganana ny fametrahana ireo tompo famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny rivotra 100 mégawatt isan-taona no entina manampy ny famokarana ka distrika Ropolo avy hatrany no ametrahana tompo famokarana ao anatin'ny herintaona efa fampanantenana miverimberina no lazainy isan-taona toy ny le hoe 400 mégawatt sy 105 mégawatt izay saingy mijanona ho resaka sy fampanantenana tsy misy asa tanteraka akory ankilany resaka fampandrianandrisitra fotsiny ilay voalaza omaly fa tsy hisy privatisation ny jirama no amafisiny jirama tamin'ny fanambarana androany fa tsy mitombona io tenin'ny Andrajoelina io raha sata vaovao no ampiarina
midika izany fa tsy manana finiavana politika sy vahaolana amin'ny anarenana ny orinasa-mpanjakana ity ny mpitondra fa lany andro amin'ny fampanantenana baokaty voasoratra mazava amin'ny tsihasata vaovao ity ny fanovana irosoana ka tsy tokony abadona ny vahoaka malagasy. Fitakin'ny tambabe ny mpiasa ny Jirama zay fa ho avy amin'ny fitakin'ny mpianatra ny université Antoliara ihany koa sika rehefa avy eo fa ho anatin'ny fahafolotona ny foadina ny formation ouverte à distance eo anivon'ny faculté ny économie, ny gestion sy ny sociologie eo anivon'ny université ny Antananarivo. Nanamafy ny fahavononany hiara-iasa amin'ny faculté ny PMF na ny première agence de microfinance. Anthony Rousseau ny rotota tamin'ny fifanaovan'ny mpiara-miasa sosina ny alarbi lasa teo Daniela Minorso. Efa afaka mandray ireo mpianatra manaraka ny sapam-piofanana gestion sy fampiofanana olombelona mpitaindafitra eo anivon'ny faculté d'économie, de gestion et de sociologie eo anivon'ny université Antananarivo izatra asa fa ihany koa hiasa ao amin'izy ireo manomboka izao ny première agence de microfinance raha ny vokatry ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa izay nirany rotota ny alarbi 9 Jolay lasa teo. Mbola ankafaliana lehibe ihany ny hitondranay ny anjara-birikinay amin'izany hoe fanabeazana ny tanora izany miaraka amin'ny foad zany satria tafiditra ao anatin'ny paikady ny hoe responsabilité sociétale d'entreprise ny première agence de microfinance zany hoe fanatsarana ny employabilité sy ny traikefan'ny tanora dia ankafaliana ny nanasiniavanay androany ny convention anankiroa niaraka tamin'ny EGS ny voalohany contrat d'insertion professionnelle et d'alternance dia ny faharoa mise à disposition amin'ny tablette satria hitanareo moa fa zany hoe fipariany nomerika izany na amin'ny fampianarana na amin'ny fiainana andavanandro dia zava-dehibe. Ny fisian'ny fiara-miasa tahaka izao izay manandanja tokoa eo amin'ny sehatry ny fampiofanana afana manampy ireo mpianatra sy afahan'izy ireo mampitombo ny traikefa noho ny avy eo anivon'ny faculté EGS na ny faculté d'économie, de gestion et de sociologie eo anivon'ny université Antananarivo. Zava-dehibe zay satria hitantsika moa amin'izao fotoana izao tontolon'ny asa tsy voatery hoe manahirana ny resaka tontolon'ny asa satria betsaka ny mitady asa ny asa ihany koa atao hoe tsy voatery maro fa zay zany mazava-dehibe an'izay fiarana-miasa ary isorana manokana ny première agence microfinance ao anatin'izay ary ao anatin'izay ihany koa misy ny fiarana amin'ny mametraka fiara-miasa atao hoe programme d'alternance zay zany manomboka aorinan'ity zany dia misy mpianatra zany zay sady miofana eto amin'ny aty amin'ny mention gestion izy anatin'ny foady formation à distance no sady mianatra asa ihany koa izy any amin'ny première agence sady zay ma-alternance azy misy toany zany mianatra misy toany izy tonga dia efa miasa ny ao anatin'ny orinasa dia rehefa vita zany ny fianarany dia olona efa mampitraikefa tsara ary tonga dia efa afaka miasa avy hatrany. Ankoatra ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa fan'ireo mpianatra izatra asa sy asa eo anivon'ny première agence de microfinance na ny PAMF nanolotra tablette miisa 520 azo ampiasaina ho fanamafisana ny fianarana sy ny fampianarana mpitaindafitra ho an'ny mention gestion sy ny formation à distance na ny foady eo anivon'ny faculté d'économie, de gestion et de sociologie ihany koa ny alarbi lasa teo ny teo anivon'ny première agence de microfinance na ny PAMF. Ho fanamariana ny fahadimy amby roapolo taona ny SMEC na ny société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit no alehibiazana ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny caisse de service vaovao ny SMEC tambatra eto Sabotsynamena. Caisse de service vaovao zay sokatra manomboka ny alatsinainy ho avy zao hanamavanana ny fahasarana ny mponina sy ho fanatsarana ny farim-piainana izy ireo. Daniela Minorso. Ho fanamariana ny fahadimy amby roapolo taona ny tsangana ny SMEC na ny société malagasy mutualiste d'épargne et de crédit ho tiva tamin'izany fotoana notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny caisse de service vaovao ny agence SMEC tambatra tetsy Sabotsynamena rehefa no avozina sy no alehibiazina. Atao ty fitokanana ty azo lazaina hoe nezana ho manetriketrika satria teto Sabotsynamena no niainga zany fandrarana arabola zay tamin'izany fotoana zany mbola otiva tanà izy tamin'izany otiva iarivo ankehitriny moa izy efa niova SMEC ary zay mahatonga azy 520 taona dia tsy natao ambany zavatra zany zay zavatra zay fanezana ho
ty fotodrafitra asa ty lehibe anamarinana zany fiaingana zay niainga tamin'ny kely indrindra ary lasa lehibe indrindra amin'izao fotoana zao lolarana eto amin'ny agence tambatra ny caisse de service Sabotsy Namena. Tanjon'izao fanokanana ny caisse de service vaovao ny agence SMEC tambatra eto Sabotsy Namena izao ny hanomezana fafampo ireo mpanjifa indrindra eo amin'ny lafiny fandraisana azy ireo fa ihany koa ho fanajana ireo mpikambana. Raha niarana hiditsika tary amin'ny toerana teo aloha dia somary teritery misy ny filaharana nataoko hoe ny toerana somary manahirana dia izay natao hoe fanomezana lehibe ho an'ny mpikambana rehetra ny SMEC eto Sabotsy Namena ny amin'ny fanomezana azy toerana malalaka dia mampanantena zany zahay fa isy fiovana lehibe ny fandraisana na ny toerana. Raha iverenana ity caisse de service vaovao notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany teto Sabotsy Namena ity no caisse fa 700 anatin'ireo fatra 420 amin'ireo fatra 420 manerana nosy izay ahitana ny SMEC raha ny fanazavana. Ny SMEC zany dia miasa sy misehatra amin'ny faritra 420 amin'ireo faritra 420 hatreto aloha. Raha ho an'ny agence zany ilay agence nresahana teo dia 420 izy izao. Fa raha ho an'ilay caisse de service ohatran'izao an'ny caisse eto Sabotsy Namena zao dia 700 izy izao zany ao amin'ilay faritra 420 izay. Dia raha ho an'ny eto Antananarivo zany ataoko hoe misy ihany satria ny caisse Sabotsy Namena moa efa teto fa ity fotodrafitra asa vaovao ity zany no nifindra fotsiny eto amin'izao toerana izao. Fa dia izy koa zany araka nresahan'ny talento hoe ilay malalaka dia mba hahafahana mandray olona maro ihany koa sady ho fanajana ireo mpikambana ihany koa ny nanaovana an'izao. Isokatra manomboka ny alatsinainy ho avy izao ity caisse de service vaovao ny agence SMEC tambatra eto Sabotsy Namena ity ka nasana ny tsirairahitra ho kambana sy ho avy anatevin-darana ny SMEC iny an-toerana. Tsy misy atahorana efa misy parkina iny an-toerana raha azo antoka ihany koa ny fandraisana raha ny fanazavana trany. Vaovao ny fividianana fikambanana misa 220 avy amin'ny fiarahamonim-pirenena no niarana anao soni fitakina ny anavozana ny lalàna amin'ny fian'ny fividianana eto Madagasikara. Nisongadana tamin'ny sosokevitra narosin'izy ireo ny fitakina mangarara amin'ny famatsim-bola izay ampiasain'ny kandida. Fampanjakana ny miraleny teo amin'ny sehatra ny politika sy ny fividianana ary ny fanomezana fahaleovan-tena ireo mpikambana eo anivon'ny seni. Gabin Eloano mitatitra ny Antsiprianzay. Niarana anao fanambarana anavozana ny lalàna amin'ny fifidianana ireo fikambanana 270 avy amin'ny firaisamonim-pirenena miasa ho an'ny demokrasia sy zon'olombelona ary fitondrana tsara tantana eto Madagasikara androany. Anisan'ny fanatsarana no takin'izy ireo ny fametrahana ny fifandanjanisa eo amin'ny firenena samihafa fampahaleovantena ny seni. Izany dia isorohana amin'ny mety hisy any kentrano an-trano raha ny fanazavana. Nandroso hevitra ny kitihana ny satamifehy ireo mpikarakara ny fifidianana ihany koa izy ireo. Iatoana ny fisian'ny fifandanjana ara-politika amin'ny mpikambana maharitra amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ireo avy amin'ny antoko-panohatra mba azahoana antoka fampitovy sy ara-drariny ny fomba iandraketana ny mpifaninana amin'ireo sokady fifidianana rehetra. Iatoana ny fahamarinana sy ny tsy fiandaniana amin'ny fifantenana ny mpanatanteraka sy ny ekipa mpitantana, isorohana ny mpiatranotrano asiana fifidianana, isafidianana ireo komity mpanatanteraka ny seni sanambaratonga aorian'ny fiantsonana malalaka hitany tamobe. Asiana fitsirihana sy fanaraha-maso tsy miankina, tsy tapaka ny ao-drakitra ary ara-pifidianana sy ny rafitra informatika mikasika ny firakirana ny voka-pifidianana amin'ny fotoana volofetra mba azahoana antoka fa azo tokisana izany. Ankoatr'izay, terena tsy maintsy mametra-pialana amin'ny asany ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny seni na amin'ny fohibe izany na eo anivon'ny ratsa-mangaika manirana ny nosy. Omena malalaka ny mpiserasera ny mpanaramaso ny fifidianana ny olom-pirenena isitraka ny vaovao marina sy ara-potoana avy amin'ny voamera mahaleo-tena amin'izany ny fifidianana. Ferana arak'izay tratra sy izay tsy maintsy ilaina ihany koa ny lisitry ny fepetra takina amin'ny mpirotsaka hofidinina. Ho an'ny mpisehitra sy ny mpandray anjara amin'ny fifidianana kosa, takina ny ampahafantarana ny sorabola sy ny loharano ny famatsim-bola ampiasaina mandritra ny fifidianana, ary ferana tsy ho ampampana izany.
tokony ahitana sokajin'olona rehetra toy ny tanora vehivavy manana fahasembanana sy ny sisa ny mpikambana na ny kandida anaty lisitra atolotry ny antokona vovonana politika eo ihany koa ny fanamafisana ny tsy fahafahan'ny kandida iray mizaka zom-pirenena hafa ankoatran'ny malagasy amin'ny fifidianana filoha amin'ny pirenena ampidirina amin'ny fepetra tokony anekena ny fahafahana irotsaka ho fidiana ny fanolorana vinavinana teti-bola momba ny fampielezan-kevitra izay manazava ny vola manontolo ilaina sy loharano ny famatsiam-bola asiana tapisoatana anarana voatery ho an'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny lista kandida atolotry ny antoko politika ampiarina ny fepetra ampolisihana ro antoko manaja ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ary mijery ireo tsikajin'olona manana fahasembanana hamavanina ny vola fandraisana anjara ho an'ny vehivavy mirotsaka ho fidiana ahitsy ny lalàna mifehny fifidianana amin'ny alalan'ny famaritana mazava fa izay mizaka ny zom-pirenena malagasy tsy misy mpanampiny irery ihany no mahazo mirotsaka amin'ny fifidianana nasionaly momba ny famorim-bahoaka indray dia tokony amoraina ny fahafahan'ny mpanao politika amory vahoaka ferana ho ampy amin'izany ny fangatahana mialoha sy ny fiantohana ny filaminana raha toa ka misy fandrarana na fanakanana ny famorim-bahoaka tokony akana hevitra amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy noho ny tombontsoa imbonana izay manandanja ary tsy tokony ho antony ny tsy fitoviana loko politika eo amin'ny mpitondra sy ny mpanao fangatahana tafiditra ao anatin'izao fanavaozana takina zao ihany koa ny fandrarana ny kandida tsy hanofa fitaovana sy ny olona mandritra ny fampelezan-kevitra tsy azo atao ny mizara fanampiana tsy misy ifandraisana amin'ny raharam-pifidianana sy fanomezana vola be loatra tsy azo atao ihany koa ny manao hetsika fampisehoana sy ifandraisana mpanakanto iarany sazy avokoa izay mini mandika ireo fitsipika ireo na ny seni izany na ny mpandray anjara amin'ny fifidianana araka ity fanavaozana ity araka ny fanazavana hatrany dia efa tonga eo anivony vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity fanavaozana ity raha ny fanazavana voaray androany dia efa imbetsaka ireo firaisamon'ny pirenena no nanolotra ny hevitra toy izao fa tsy misy tohiny izany rehefa tonga eo anivony antenimera amin'ny pirenena sy ny antenimera-ndoolona nanao etsika fitakiana andrariny sy fandraisana andraikitra manoloana ireo olana maro lafy misy eny anivony ny oniversité Antoliara ireo mpianatra ao manday amin'izao fotoan'izao manome roa amin'ny fitopolo ora ny tompona andraikitra izy ireo amanany olana ka isan'ny fidinana an-dalambe rehefa tapitra ny fepotona ka tsy misy ny fandraisana andraikitra eo anatrian'izay bonhomme Élisée Koltoliara mihamafy ny fitakiana ataon'ireo mpianatra eo anivony Université Antoliara manoloana ny tsy fantombana ny fandefana ny vatsim-pianarana sy ireo olana samihafa izay mahavaotohitohina ny zon'izy ireo nandoroko diara sy nanao sakana eo amin'ny vavahadiny université ireto mpianatra ireto androany ho fanahirana ny tompona andraikitra mandraka androany mpianatra manodidina ny 700 no mbola tsy nisitraka ny vatsim-pianarana ka isan'ny anaovan'izy ireo izao fitakiana izao maro traha tsy mandeha milaminy agnatin'ny kapisinay etoa efa nisy ty fifampiresaha tamin'ireo tompona ndraiky sambory mahefa nahatsa amin'ny ministera mikasika andreo mpianatsy réclamation 400 zay tsy nahazo bourse nandeha ny fifampiresahana fa misy ray volana lasa zay fa fampandrea gisa avao ty atao ny manam-pahefana autorité misahana an'izay vatsim-pianarana zay eto zahay fédération mpianatra dia manao izao fitakina zao ary manome 72 heures ultimatum ho an'ny tompona ndraiky sa mahefa fa hidina an-dalambe rotraka tsy omena ny boursa ho an'ny mpianatra réclamation 400 tompoko lahy tompoko vavy ankoatr'izay mampitaraina ireto mpianatra ireto ihany koa ny tsy fampiany foto-drafitrasa sy ny tsy fisiany jiro amina toerana sasany eny amin'ny toeram-ponenan'izy ireo ho an'ny aéroplis zay manokana izay bloc cité misy any mpianatra toa zay anisany dobon-drano sy misy jiro efa nisy ny fifampiresaha fa manao mandreandrearakida ny tompona andraikitsy takinay androany ny hanamboarana an'izay aéroplis zay ny amatsy azy jiro sy amatsy azy rano tompoko lahy sy tompoko vavy angatahanay fa tsy ampy ty salle de classenay na zahay mpianatsy zay na zahay manao fanadina tsy ampy ty salle de classe ianaranay mpianatsy miamitombo ty salle de classe mihavetsy ka takinay zay tompoko lahy sy tompoko vavy takinay ary adresevanay manokana ho any ho amisay ty manaraky ity maro ty mpianatsinay zay sambosambory fahatany avao anatin'ny kapisy ato aizany francise universitaire zay napetraky ny fanjakana tsy ekenay ty mpianatsinay sambosambory fahatany avao
manome fitoambyroapolora ny tompona andraikitra araka izany ireto mpianatra ireto amahana ireo olana rehetra ireo ary inana mafy fa hidina andalambe izy ireo raha mbola tsy misy ny vahaolana arosiny tompona andraikitra isantsokajiny ao anatin'izay fepitona voatondro izay. Melohany idirantsika eo anatiny maresaka iraisam-pirenena isan'ny mpiara-miombo nantoka matanjaka amin'ny Madagasikara i Japon maniry ny anitatra bebe kokoa ny fiaraha-miasa araka izany zareo japonais ho ny mazofoany nandritra ny fanokafana ny Salon du Japon androany izay aritra 2 andro santatra ny ainy. Miamafy ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-toekarena eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Fiara-miasa izay efa hita taratra eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fambolena, ny fahasalamana ary ny foto-drafitrasa. Mandray anjara manokana amin'ny asa fanitarana ny selana Antsambon'ny Tomasina i Japon ary manome fanomezana maro ho an'ny Madagasikara. Anisan'izany ny vary 404 taonina natolotra ny volana janoary lasa teo sy ireo kamion mpitaona fako izay miasa eto andrenivohitra. Nanamafy ny fanirian'ny fireneny anitatra trano ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotontany mahasoviany Japon eto Madagasikara androany nandritra ny fanokafana ny Salon du Japon. En 2022, nous avons célébré 60 ans du rapport diplomatique entre nankalaza ny faha-30 taona ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Japon isika tamin'ny taona 2020 sy 2020. Mpiara-miombo nantoka amin'ny Madagasikara izahay hatry ny ela. Nisy platsaka sitrapo japonais efa eo amin'ny 200 eo nandritra ny 20 taona lasa. Izy ireo izay mampifandray ny firenentsika roa tota. Misy orinasa vitsivitsy liana amin'ny fanaovana raharambaritra eto Madagasikara. Ohatra ny orinasa iray izay antsoina hoe Meji, izay orinasa mpanamboatra chocolat. Chocolat dans le chocolaterie, etc. Isy orinasa malagasy maro andeha ho any Japon ny 12 ka hatramin'ny 19 aogositra 2022 ho avy izao anatrika ny fihaonana tampony ny tikady fahasivy sy ny herinandro ny toekarena a Imaja. Fotoana iray ahafahan'ny orinasa malagasy manetatra ny fifandraisany sy ny fiara-miasa amin'ny orinasa japonais hoy ny filohany a Imaja. Efa ray volana tokoa tsika sisa dia tonga zany ny tika sommet de la TICAD. Les préparations zany zao tena efa misy ny misoratra anarana maro be ny vonina zany na andeha mais surtout hoe mai-proposer zany hoe représentation ny zareo any Japon. Tena vola be ny lany andeha ho any angamba tsy adala angamba ny entreprise hoe iantoka vola be andeha ho any. Matoa izy mandeha ho any dia misy tanjona mazava zany sady tsy andandan vola fotsiny. Dia ny tombontsoa tena ho azon'ny olona mandeha any zany dia le hoe mifanena amina entreprise japonaise zay partenaire zay ahafahana manitatra ny partenariat. Tanterahina androany Serapitso ao amin'ny Bis Hotel Korondrano ny Salon du Japon. Ahitana hetsika maro anisan'izany famelabelarana, fampiratiana, fanehoana aiady, nahandro sy ny kolontsaina japonais. Maresaka iraisam-pirenena vetivety tontosa tao Dakar omaly ny lanonana ara-pomba ofisialy nanamariana ny fialandro tafika frantsay tao an-toerana 15 taona ny tobiana tao Senegal. Nisy ny famerenan'ny la Frantsa ara-pomba ofisialy tamin'ny tafika senegalais ireo toby miaramila roa ny andreketan'ny frantsay sy ireo fitaovana rehetra nampiasainy. Tapitra treo araka izany fisindro tafika frantsay ao Afrika Avoany sy Afrika Andrefana. Tsy manana toby hafa intsony la Frantsa akoatra ny toby miaramila iray ao Djibouti izay ahitana tafika frantsay miisa 510 amin'izao fotoan'izao. Dia izay ihany koa no tena manakatona ny fampalalambavao ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Azadimy mifandarana ankitsipo aorian'izao fampalalambavao izao iarahana amin'Andriamatoa Tabera Christian filovonjimaika ny antoko kita amin'ny Madagasikara sy Andriamatoa Ondira Kotoarsolo mpamakafaka raharam-pirenena iresahana betsaka ny fanapozinana sy fahapozinana ara-tsakafo eto Madagasikara sy ny mondafatelo ny Andry Rajoelina ny faneho-kevitra samihafa mifandraika amin'izay ao anatin'ny fandarana ankitsipo aorian'izao fampalalambavao izao. Mandapitafa ao manaraka indray tombo kilasy tombo vavelo matoko.
Poisson vovô mampatanjaka. Brox vous a présenté Ny Vava. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Vous a présenté Ny Vava. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.